zavatra ao hoe tena resaka hetsika isanao rehefa avy eo a manao any ianao zao tsara jesosy misy ten'andriamanitra milaza hoe rehefa miala amin'olona ray fanahy dia lasa izy mandeha any an'efitra mandeha any izy rehefa tonga any an'efitra any izy izy dia mitady izy tsy hitany izay atao dia andeha ao izy iverina amin'ilay mialako ka rehefa tonga izy eo amin'ilay varavarana ka jereny hoe madio milamina tsisy inona dia lasa izy manino verina dia mitondra fanahy fito hafa ratsy n'olona teo ny tiana lazaina zany hoe ila miambina matoa niditra le fanahy fito dia tsy feno zay tao amin'ilay olona azonareo matoa niditra ndray misy niditra ndray misy matsy délivrena androany délivrena rapaka misy délivrena amin'ny lahady délivrena foana fa manina ny délivrena foana satria mialany ao dia madio le vara le trano malalaka le trano miditra ndray izy dia tsy magaga anao raha hoe délivrenao le olona androany délivrenao izy amin'ny lahady tonga ndray lahady eny molo délivrena ihany lasa kilarao satria tsy misy mbola misy toerana idirany ao azonareo mbola misy toerana idirany dia rehefa mbola misy toerana idirany sokatra ho azy varavara anisan'ny toerana mahatonga azy hiditra fahatezerana ny fahatezerana dia anisan'ny mahatonga ny devoly haka plasy eo aminao tena andriamanitra milaza hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly aza manome fitoerana ho an'ny devoly ny fahatezerana ho izy tsy ahefana zay maro eo anatrehan'andriamanitra dia lazaina amintsika hoe anisan'ny mahatonga ny devoly hiditra sy haka toerana rehefa ianao zay mitahiry fahatezerana tena andriamanitra miteny hoe tezera fa aza manota ary aza vela tratra ny masoandro miletika ny fahatezeranareo ary misy ny devoly ny fahatezerana dia mila androa raha misy ny fahagistinana misy ny fahasorenana misy ny fahatezerana occasion igny idirany devoly miambena mila fanapahan-kevitra dina varavara aza manome fitoerana ho an'ny devoly manaraka ny ampiditra ny devoly sy ampitoerana devoly ao anatinao koa raha tanora lasy vavy firaisana ara-mofo enany fanavadiana alohan'ny fanavadiana délivrenao nefa mbola miditra amin'ny firaisana ara-mofo ihany tsisy délivrance vita zany tsisy devoly miala zany misy délivrena androany délivrena ndray amin'ny herina délivrena ndray amin'ny tapabola satria misy firaisana ara-mofo mbola atao tsy mpivady tanora tsy araka ny sinam-pon'andriamanitra zany ary mitondra makany fahaverezana zany filany mofo filany tanora idirany devoly miditra ny devoly ary vao mainka ke manjaka sy mipetraka ao izy zany zavatra tena mila raha tanora ianao nanapa-kevitra ho an'i jesosy nanapa-kevitra iala fahotana ianao miaraka amin'izay koa le fahotana firaisana ara-mofo ho an'ny tanora fahavetavetanao mason'andriamanitra zany ary fatotra ho anao zany tonga anao any fahaverezana hoy voasoratra any Korintiana sy ny apokalypsy any ivelany fornicateur nampijangajanga fornication dia ny firaisana ara-mofo alohan'ny fanambadiana ivelany fanambadiana asan'ny devoly asan'ny demony dia mila miala ary mila mitsokana zay fa zay koa fanahy ray irany toerana ray lalana ray anjakan'ny devoly toerany ao anisany zany le varavarana miala le ratsy le toerana madio tsisy nidina miditra izy fa nampozay mola maro be
lazaina teo fanaovana yoga faravarana idirany devoly, fanaovana arts martiaux faravarana idirany devoly, film horreur omaika faravarana idirany devoly. Zany rehetrarehetra zany, zany rehetra zany fa matokiny tompo fa Jesosy ambony no fahefana rehetra. Halleluja. Jesosy ambony no fahefana rehetra. Amen. Jesosy ambony no fahefana rehetra. Amen. Jesosy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Amen. Teny fotsiny Jesosy dia tanteraka zay lazainy. Miteny fotsiny Jesosy dia tanteraka zay lazainy. Ary zay lazainy Jesosy. Misy fiantraikany rehefa Jesosy no miteny. Ahoana moa izay fianatra? Ahoana izy olona rehefa nahita Jesosy? Vao topatopa ny rivotra, topatopa ny ranomasina. Vao miteny fotsiny Jesosy hoe mangina, mitsara, indray mandeha. Halleluja. Dia kely akaikinao indray mandeha. Indray mandeha. Halleluja. Mbola teneny any izy. Indray mandeha. No maître no mamekoa indray mandeha. Halleluja. Inona zavatra ny sady? Tsara. Sa mbola teny mitsara. Mitsara. Mitsara man. Mitsara e. Indray mandeha Jesosy miteny. Tony ny ranomasina, tony ny rivotra. Halleluja. Zay mino aho ny asa ataoko no hary anao asa lehibe no zany satria nahoana? Satria nahoana? Nazao kely toy zay malana. Satria ahoana raha eny? Satria za mankany amin'ny ray. Halleluja. Halleluja. Inona dikan'izany? Azonao ve zany? Miteny aminao ve Jesosy? Miteny aminao ve Jesosy? Zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe no zany azy izy, satria zaho mankany amin'ny ray. Raha tohizanao zany dia satria zaho mankany amin'ny ray dia aniraka ny fanahiko ao anatinao. Halleluja. Aniraka ny fanahiko ao anatinao. Ka rehefa fanahy Jehovah ao anatinao, iza matotra anao? Iza matotra anao? Iza matotra anao? Raha Andriamanitra no momba atsika, iza no atohatra atsika? Halleluja. Tsy ianao manao an'io amin'ny fanahy ao anatinao, fanahy masina ao anatinao. Zavatra mila mipetraka amintsika amin'izao fotoana. Inona no manjaka ao anatinao? Inona no mibahana ao anatinao? Iza no mipetraka ao an-tranonao? Iza no mipetraka ao an-tranonao? Halleluja. Tia napetraka amintsika ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra sy ny asa nataon'i Jesosy. Mazava be zany teny Jesosy zany hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ankoatra ny amatsiana nanao amin'ny asa fijaliana, iny efa vitan'i Jesosy. Misy masy rehefa tonga mpaka dia lasa indray izy mamantsika tena sy mampizaly tena ny asa fijaliana. Satana indray mitarika azy amin'izay. Fa zay mino ahy, mino ve ianao? Mino ve ianao? Critère dia hoe mino. Zay fotsiny. Ny critère dia hoe mino. Izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe no zany azy izy, satria zaho mankany amin'ny ray. Misy antony be hoe zaho mankany amin'ny ray io. Rehefa lasy Jesosy zaho izy tsy amelanareo kamboty, za tsy amelanareo reny, za taty aminareo, vetivety foana tsy ahita ntsony zao tontolo zao, fa ianareo no ahita. Satria raha tsy mandeha aho, raha tsy mandeha aho, mahasoa anareo ny fialako, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy mandeha dia za ety foana, dia antso anareo afi Jesosy roa indray le aria, afi Jesosy atao vindray le atsy, afi Jesosy atao vindray le atsy, fa mahatsara anareo ny fandeha. Satria rehefa mandeha aho dia ao aminao fanahy. Halleluja. Ary tsy ao aminao ihany fa atao aminao fanahy. Tsy ao aminao ihany atao aminao fanahy. Ary rehefa ao aminao fanahy tsy ampy atsony ianao, ianao tonga dia miasa. Halleluja. Ino zavatra ianao? Amen. Amen. Manana ny fanahy n'Andriamanitra. Dia io izy hoe paritany amin'ny olona rehetrarehetra ny fanahy. Paritany amin'ny olona rehetrarehetra ny fanahy. Jereo vakio ny asan'ny apôstôly io, ny asan'ny fanahy.
raha tena jereny dia tsy hoe asan'ny apôstôly fa asan'ny fanamasina, asan'ny fanamasina. Fa rehefa natsara fanamasina ny mpianatra, fian'ny fanamasina ry Petera, fian'ny fanamasina ry Jona ry Jakoba, tsangana maty, sitrana ny marary, miala ny fanahy ratsy rehetrarehetra rehefa tena aompy fanahy. Mampalahelo amin'izao fotoana fa tsy mahita an'izany intsontsika satria nahoa fangaroaro, mifangaroaro, mifangaroaro. Fa raha te hahita ny voninahitry ny tompo ianao, ary raha te hahita ny voninahitry ny tompo, ary te hiasa mahery vaika ho an'ny tompo, ary tena tianao hoe hitsoaka aminao dia voly, vao mahita anao fotsiny izy dia mangovotra, aza mifangaroaro. Aoka ianao pur, halleluia. Tenenindray akaikinao aloha aza mifangaroaro, aza mifangaroaro. Aoka ianao pur, latsinainy ianao pur ho an'i Jesosy, talata ianao pur ho an'i Jesosy, larobia ianao pur ho an'i Jesosy, lakamisa ianao pur ho an'i Jesosy, zoma ianao pur ho an'i Jesosy. Fa zany ny taoty sabotsy lahady pur ho an'i Jesosy. Vao potery fotsiny ianao tsy maloka dia voly, efa mavovotra. Mino zavy ianao, mino ny zavy ianao, ato raha misy fanahy ratsy ato mipetrapetraka ato, tsy ho avelan'i Jesosy zany fa tonga dia miala amin'ny anaran'i Jesosy, mitsampoamboatra bitika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria Jesosy no antsoina eto, satria fanahy ny tompo no manjaka ato anato. Amen. 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 Fanahy ny tompo zany ny ilayntsika amin'izao fotoana. Ianao zay tonga eto, za zay tonga eto, ny ilainao raha makazo ina problème anao e, ina zavatra ilainao e. Dia dao ny haino fatranonay zao rehefa mifarana vola, nay resaka trano, nay zao resaka écolasy n'izy, sisa. Ny important amin'i Jesosy tsy zany, ny important amin'i Jesosy ny fafenoan'ny fanahy. Halleluia. Ny important amin'i Jesosy ny fafenoan'ny fanahy aminao. Satria Jesosy tsy otsoa, ianao no représentant, ianao no ambassadeur, ary rehefa ambassadeur ianao tsy ho faux ambassadeur. Halleluia. Ny ambassadeur ny États-Unis dia mampiseho amin'ny Amerikana azy rehefa tonga eto. Azonareo ve zany? Io trano hita eo an-drano io a, dia rehefa miditra anao dia États-Unis hitanao, zany mbola tsy hita tao. Ary rehefa voky ny aoazy ny ambassadeur dia ma-Amerikana azy no aseho. Firifiry milaza kristianina, fa milaza ho ambassadeur an-lanitra ve? Manambara ve ohatr'izao ny fanjakan'Andriamanitra? Sady tsy hitany maha-kristianina, tsy hitany maha-kristianina, tsy hitany mahazanak'Andriamanitra, tsy hitany mahazanan'i Jesosy, fa mbola mifoka sigara, mbola mamitaka vadin'olona, mbola mangala vadin'olona, mbola manao firaisana ramofo alohan'ny fanabadia, ifiainan'ny fanabadia, fa milaza fa kristianina. Ha! Amindra fo amintsika tompo, eto zany tenin'Andriamanitra, eto zany tenin'Andriamanitra. Raha te hahita ny voninahitry ny tompo ianao, raha te hahita ny voninahitry ny tompo ianao, raha te hahita ny voninahitry ny tompo ianao, andohadika aminao ny fanahy rehetra, andohadika aminao ny fanahy ratsy, hitsokany dia voly, hiala ny fanahy ratsy rehetra. Aza mifangaroaro, aza mifangaroaro, aza mifangaroaro. Aoka ianao mipur ho an'i Jesosy. Raha hoe pur zany mazava-be zany, ohatra hoe ronono, oa dia hitanao rehefa mitapoka misy rano be. Pur tiratirena zany dia aoka tsy tapoka ianao, aoka tsy tapoka ianao. Rehefa ronono voaka avy any amin'ny ronono dia ronono tsy ampiana n'in'ino, fa tonga dia ronono pur fety. Rehefa tantely alaina, rehefa voaka ny tantely tsy mifangaro. Zay ny tiratirena hoe aoka ianao zanak'Andriamanitra tsy mifangaro. Halleluia. Raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, raha te hahita ny herin'Andriamanitra ianao, raha te hahita ianao ny fanahin'ny tompo mampiasa anao mahery vaika, aza mifangaroaro, aza mifangaroaro. Alohan'ny andraisanao masy, alohan'ny anaovanao fanompoana, alohan'ny torianao, alohan'ny handrosoanao amin'i Jesosy,
ataovinao azo antoka aloha tsy mifangaro aro ianao. Ataovinao azo antoka hoe tsy mifangaro aro ianao, fa nafangaro aro ianao tonga dia resy dia igny aloha ianao. Resy dia igny aloha. Zay mihitsy asa iny olona mandroaka dia voly. Fa ty fantanisy fa mbola mifangaro. Dia tsy za mandroaka izy za mbola mifangaro. Fa raha ianao tsy mifangaro, tsy mitsitsitsy zany ianao fa mandroso ianao ny anaran'i Jesosy. Halleluja! Mahatonga ny olona miafiafy, mitsitsitsy satria mbola misy any devoly any aminy. Satria mbola mifangaro izy, satria mbola misy any devoly any aminy. Manahoana ny aminao zao fotoana? Manahoana ny toe-ponao? Manahoana ny toe-tsainao? Manahoana ny fomba fiainanao? Any Jesosy zato isan-jato ve? Fa na roa isan-jato raha mbola any devoly tsy mety. Tsy mety. Fa mila ny zato isan-jato ho any Jesosy. Halleluja! Fa efa Jesosy tsy takatrao heveriny, tsy takatrao heveriny io, tsy takatra ny sainao io. Rehefa ny tompo mampiasa anao, tsy amikery, tsy ampatanjahana hoy voasoratra, fa amin'inona? Amin'ny fanahiko Jehovah. Tsy amikery, tsy ampatanjahana, fa amin'ny fanahiko Jehovah. Tsy hoe za be feo, tsy hoe za mafeo dia hialo devoly. Tsy mamafeo na sy be feo anany ilany devoly, ampitsoka ny devoly. Fa ianao na kely feo na manefaka feonao, tsy resaka feo fa herin'ny fanao anatinao mandroaka ny devoly. Amen. Halleluja. Tia nazarena antsika raha fetsina izy mila manana ny fanahy masintsika rehetra. Hoy ny voasoratra, raha misy tsy manana ny fanahy Kristy dia tsy azy izy. Raha misy tsy manana ny fanahy Kristy dia tsy azy izy. Ny fanahy masina ny ilaitsika, ny fanahy masina ny ilainao. Ilainao aloha voalohany indrindra nahatonga anao voavonjy rehefa mampianao lanto Jesosy. Voasoratra ao amin'ny Efesiana hoe ao aminareo rehefa nino no nasiana tombo-kasety ny fanahy masina. Ao aminy anareo rehefa nino no nasiana tombo-kasety ny fanahy masina. Izany hoe mahatonga anao ho voaisy tomboka, fitomboka. Dia nino? Ninona? Avereko ao aminy areo rehefa nino no nasiana ny tombo-kasety ny fanahy masina. Ao alohan'ilay rehefa nino dia tsy hoe nandre. Rehefa nandre ka nino dia nasiana tombo-kasety ny fanahy masina. Rehefa tombo-kasety zany zavatra important be zany. Important be zany. Na tsara be raha soratra ao io valopy io, na tena hoe sorakaliana tena hoe anao ny artista mahay mamoraka be tahaka an'iny, ka hoe misoratako ty valopy ty ataoko tsara be ny ao anatiny ao, dia alefako any am-poste ty fa alefako any France, ataoko tsara be, tsisy inona ataonao fa soratanao tsara mihitsy ataonao sorakaliana tsara, adinao avy eo alefanao any am-poste ty mba alefa any an-dafy. Lasa be? Lasa be? Inona tsy mampalasa ny? Tsisy tombo-kasety. Tsisy tombo-kasety. Ny tombo-kasety miantoka hoe lasa any amin'ny France. Ny tombo-kasety miantoka hoe lasa any amin'ny France. Zany hoe raha tsisy tombo-kasety ka hiditra fazakalanitra dia lasa be. Na mahay mihira be, na mahay mitendry be, na mahay mitoro-teny be, na miteny mafy be, na tena mahay mizara be. Rehefa tsisy tombo-kasety tsy miakatra, tsy miakatra. Rehefa tsisy tombo-kasety dia tsy miditra amin'ny fanjakana lanitra. Io tombo-kasety io voalohany aloha zany anontaniana amintsika, ianao ve efa misy tombo-kasety fanahy masina? Ianao ve efa misy tombo-kasety fanahy masina? Efa réservé ho an'ny tompo ve? Sa mbola tsy réservé ho an'ny tompo? Ianao ve efa voaisy tombo-kasety? Fa io tombo-kasety io no miantoka ahitany ny anjely ianao, ahitany Jesosy ianao rehefa ho avy any amin'ny raha lanitra izy hoe reny misy tombo-kasety reny miakatra. Zay ihany. Tompo mamakiny ao am-po, tompo mamakiny ao anaty, tompo mamantatra ny ao an-tsitsika, ny ao am-potsika, ny ao anatsika ao. Etsika dia miara-mipetraka, etsika dia miara-midera, etsika dia miara-mifampizara. Fa ny tompo malala. Eto izy ao tsy eny eto ambony eto. Ejereny hoe ato misy tombo-kasety, ato misy tombo-kasety, ato misy tombo-kasety, ato misy tombo-kasety. Izy malala. Fa ilainao misy tombo-kasety ny fanahy masina. Fa tsy miakatra ianao raha tsisy tombo-kasety ny fanahy masina.
Ny afahanao izy tomboka sy fanamasa nefa dia ny finonao an Jesosy. Ary ny dika finoana dia fialana fahotana. Ny fahotana mila ialana. Ray aman-dreny, tanora, lalahy sy anabavy, zany zoky. Ny fahotana mampiafina fitavan'Andriamanitra aminao. Mila ialana. Fahotana efa fantatrao, fahotana efa hitanao zao, fahotana miharihary, mbola atao. Yesoa, ianao. Ny fahotana mampiafina fitavan'Andriamanitra aminao, ka tsy miaino anao izy. Dia tavinao vahana ny olana, dia tavinao vahana ny problema, fa ny fahotana tsy avitanao. Inona ny problema hivaha? Inona ny olana hivaha? Inona ny zavatra hirintsina? Raha ny fahotana mbola tehirizinao. Raha tenen'ny Tompo ianao hoe misorata fanambadiana, fa aza manao tokantrano maso. Alamino aloha ny fisorata-panambadiana, ilamina ny ambiny avy eo. Fa ny ambiny tiana ho alamina, nefa ny fisoratana aza tsy ataonao. Isy ny aso anaty amin'ny herinandroany, mba hitao malaka ozy izy fiainana tokantrano fa mikorotana be. Mbola vao niaso amin'ny telefôny. Dia efa miteny ana fanahy. Ianao ve efa manambady? Eno izy izy. Fa vita soratra ve ho anareo? Tsy mbola vita. Sorata ho anareo. Sorata ho anareo. Alanino no misorata ianao. Izay mampikorotana tokantrano. Halleluja! Tiatsika ho azo ny fanavotana. Tsy tika ho azo ny fahamahana ny olana. Tiatsika hivaha ny problema. Fahotana nefa tsy avetatsika. Andriamanitra ke endry. Andriamanitra ke tsy anaovana mazimazia. Andriamanitra ke lozika. Andriamanitra lozika. Regleo problemanao miaraka amin'ny Jesosy. Alamino izay tokony alamina rehetrarehetra. Na tsy akataka mahana ny olana rehefa vao azy ny olana. Halleluja! Tsy mila lazaina intsony hoe hivaha ny olanao aloha ny fatazy izy. Regleo fotsiny problema. Regleo fotsiny problemanao sy Jesosy. Teninao fanandro a. Teninao fanandro a. Regleo ny problemanao amin'ny Jesosy. Raha misy olona mila avela helo ka avelao ny helo. Na ianao ara manana ny marina, na ianao ara manana ny rarina, avelao ny helony. Fa zay rehefa makeo amin'ny Jesosy ianao dia zay ny tenan'i Jesosy. Raha misy olona anananao lonilony, raha misy olona anananao alahelo, raha misy olona tsy tianao, raha misy olona mbola tsy matimatinao, raha misy olona mbola lazainao tsy lany vavononao, zay mankarara vavononao. Marina ny zany. Marina ny zany. Tena marina zany. Misy olona tsy azo azonao hatrany amin'ny tsinay mahito mihitsy, zay mamparara ny tsinainao. Halleluja! Regleo zay tokony regleo. Hoary zany. Mahaiza mamela heko, fanamasinao anatinao mamela heko, mampamela heko. Fanamasinao anatinao mahay mamindra fo. Fanamasinao anatinao mahay miantso. Raha tsisy fanamasino tsy vitanao. Halleluja! Efesiana ataoko izy rerakely Efesiana hoe voaisy tomboka zay. Efesiana voalohany teny fahatelo ambin'ny folo. Efesiana voalohany teny fahatelo ambin'ny folo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana. Ao anao izy Jesosy, fantatrareo ny marina, dia marina no manafaka anareo. Mila mandray ny tenin'ny fahamarinana ianao. Rehefa renao ny tenin'ny fahamarinana. Ny filazantsara ny famonjena. Ao aminy koa ianareo rehefa ny mandray ny tenin'ny fahamarinana. Fahamarinana manafaka. Fa tenenanao hoe ratsy no mijangajanga. Ratsy no manao tokantrano maso. Ratsy ny firaisana roa faharoan'ny fanambadiana. Tsy mampaninana mitezi tao kary ianao. Tsy mampaninana tsy faly aminy kary ianao. Fa zay mala zay tsy hameranao mihitsy zay. Fa hanafaka anao zay. Tonga ianao afaka pisy, tonga ianao amin'ny herinandro. Soro saralahy fa tena marina le teneninao. Ratsy ny teny ianao tsy afaka. Manafaka anao zany. Mety mankarary anao zany zao. Mety matezika anao, mety manitikitika ny lohanao mihitsy any. Fa rehefa avy eo zany tonga taonjeny, tia manafaka anao. Ka zany atao fahamarinana marina ianao.
Tianao marina ianao manafaka anao zany. Dia zay tsy tsy anamboamboarina hoe tena tsisy olona tongatsony ao amin'ny heriny raha vao mbola zany torinao tsy manino. Fa lasa aloha ianao any dia fa lay vao milasaka any anatinao any famarina. Dia tsy mamelanao hoe amen. Halleluja. Halleluja. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Mampiteny Jesosy ary miteny Jesosy. Ao aminareo rehefa nandray teny famarinana ny fitazavana tsara ny famonjena, ao aminy koa ianareo ny faniny fanamasina araka ny teny fikasana. Ao aminareo no nasiana io le izy tombo-kase. Ianao hoe fanandray teny famarinana, ianao hoe faniny, ianao hoe fanasiana tombo-kase fanamasina. Matoa ianao zay nasiana tombo-kase fanamasina, dikan'izay fanandray teny famarinana ianao ary inonao teny famarinana tena nafaka anao hoe tena nisy tombo-kase anao fanamasina. Halleluja. Halleluja. Sotra tompotsika. Mahery Jesosy. Zay ny amin'ny famonjena zay. Zay ny fanisina tombo-kase ny fanamasina. Fanamasina. Fa tsy vita tombo-kase ny fanamasina. Fa mila fahafenoana fanamasina. Amen. Azonareo hoe zany. Azonareo hoe zany. Ianao milo nasina tombo-kase ny fanamasina. Fa tsy zay vao manomboka zay. Fa rehefa avy eo ohatra tavoahangy vita. Dia mila sina inona tavoahangy rehefa vita? Mila araraka amin'ny rano. Zao anao mandeha teny, zao anao mibebaka, zao anao naika Jesosy, vao hisy tombo-kase ny fanamasina. Miditra ny fibebahana ianao, miditra fanao batisa ianao. Zany tsy afaka atao avanao voalohany. Rehefa mitombo Petera, hibebaha, ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Hibebaha, fanaovana batisa avy eo. Andray miasa ianao hitory an' Jesosy. Tsy tombo-kase ny andehananao andeha hitory. Fa ino? Tsy tombo-kase ny ilainao andeha hitory. Fa mila mila fahafenoana fanahy. Azonao ve zany? Azonao ve zany? Mila fahafenoana fanahy zay ianao avy eo. Samihafa vao hisy tombo-kase, samihafa ny rakofa ny fanahy, feno ny fanahy. Halleluja. Tao ekitsika ny amin'ny Matthieu. Salut. Zay tsika. Lukas favors. Lukas favors. Andino voalohany. Lukas favors andino voalohany dia zao no voasoratra eo. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana ary nentin'ny fanahy tany anefitra efapolo andro izy analainy demoly fanahy. Atreo fotsiny. Hitanareo? Jesosy nanino? Feno ny fanahy. Jesosy dia feno ny fanahy. Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana. Avy aiza zany Jesosy? Avy
avy natao batisy Jesosy. Raha mamaky ianao jereo ray any Matthieu toko fahatelo. Matthieu toko fahatelo andiny fahatelo amby folo. Matthieu toko fahatelo andiny fahatelo amby folo. Tsy hamaky an'izy rehetra fa ansoramano fotsiny bakiko hoe ny nanaovany Jaune nabatisa an Jesosy. Hitanareo? Nanaovany Jaune nabatisa an Jesosy. Natao batisy Jesosy alohan'ny andraisan'ny ministera. Telo amby telopolo taona Jesosy teto an-tany, telo amby telopolo taona sy tapany. Nanomboka teo amby telopolo taona izy no nandray ministera. Telo taona nanaovany mission teto an-tany. Alohan'ny andraisan'i Jesosy ministerany natao batisy izy. Rehefa natao batisy izy, vakina amin'izay dia ry amin'ny Luka toko fahaefatra. Jesosy feno ny fanamasina dia niverina avy any Jordana. Halleluja! Jordana famononany nofo, Jordana fahafatesana, Jordana fahafatesana ny amin'izao tontolo izao. Mila vonono Jordana koa ianao, ny amin'ny fahotana, ny amin'ny filany nofo, ny amin'ny tena mampanota anao, mila maty ao Jordana. Rehefa mivoaka avao Jordana, olo-baovao feno ny fanahy. Mibebaka, atao batisy, mandray fanamasina. Halleluja! Mazava tsy eto ha? Luka toko fahaefatra, Jesosy feno ny fanahy dia niverina avy any Jordana dia nety ny fanahy tany anefitra efapolo andro izy nalain'ny devoly fanahy. Nafahany Jesosy nandresiny devoly ary tsy nahazo azy ny devoly rehefa nalain'ny fanahy izy dia le iny ny fahafenon'ny fanahy. Fahafenon'ny fanahy. Raha ianao fenon'ny fanahy isanandro dia ahoana? Mandresy ianao amin'ny fagambana. Mandresy ianao amin'ny fagambana. Tsoka ny devoly. Nalain'ny devoly fanahy tamin'ny zavatra maro Jesosy. Voly, voninahitra, kibo, arety, rehetrarehetra. Tsy nahazo Jesosy izy na indray mandeha dia moa voasoratra hoe lasa no devoly niala taminy. Ho alain'ny devoly fanahy koa anao amin'ny vehivavy raha lehilahy ianao. Ho alain'ny devoly fanahy anao resaka voly. Ho alain'ny devoly fanahy anao resaka voninahitra. Raha tsy ao aminao ny fanahy, tsy andresy an'izany. Tsy andresy an'izany ianao raha tsy ao aminao ny fanahy. Fanahy masina. Ho alain'ny devoly fanahy anao raha vehivavy amin'ny resaka filany nofo, amin'ny resaka voly, amin'ny resaka lehilahy, amin'ny resaka rena, amin'ny resaka fijery-jejoro. Raha tsy ao aminao ny fanahy, tsy andresy ianao. Mila ekipeny ianao. Ekipeny ianao. Ekipeny ny fanahy. Halleluja! Iza dia ekipeny ny fanahy. Tompo mahita, tompo malala, ekipenao izy raha mangetahety ianao. Ekipenao izy raha mangetahety ianao, raha manaiky ianao. Halleluja! Fa rehefa ao Jesosy tsisy rehefa amin'ny fahotana zany. Rehefa ao Jesosy tsisy ao anaty fotaka mandrevo zany tsony. Rehefa ao Jesosy mandresy ny fahotana. Rehefa ao Jesosy mandresy ny fahotana. Na inona zany. Amenina aminao hoe zany. Raha tsy amenina aminao zany, mamenina aminao rehefa ray voarainao teny famarina. Fa io fanamasina io manova anao io. Ny menamenatra lasa sansana. Ny tia manota lasa tsy sa manota. Ny tia foka sigara lasa rikoriko sigara. Ny tia misotrosotro toka lasa rikoriko toka. Tia mijery vehivavy manaranaraka lasa tsy te hijery tsony. Misy transformation rehefa ao ny fanamasina. Halleluja! Misy transformation rehefa ao ny fanamasina. Tsy hoe transformation mahazo vola be sy arena be koa. Transformation makala mofo. Transformation mandresy fahotana. Transformation tsy te hijery fahotana tsony. Amen. Izao kiany a Luka toko fahaefatra. Dia vakio zay amin'ny andiny fahaefatra amby folo. Rehefa avy nalaina fanahy Jesosy. Andiny fahaefatra amby folo. Luka toko fahaefatra andiny fahaefatra amby folo. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galily. Dia nieny tany rehetra manodidina ilaza. Vakio kely hoe no teny 14 io amin'ny teny frantsay. Jésus retourna en Galilée
plein de la puissance du Saint-Esprit. Plein de la puissance du Saint-Esprit. Et se mit à parler de lui. Dia miresaka momba azy tamin'ny toerana rehetra mandeha. Jesosy ary eo amin'ny andininy faha-voalohany amin'ny boky faefatra. Boky faefatra andiny voalohany amin'ny Luc. Jésus rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et ari amin'ny plein de la puissance du Saint-Esprit. Plein de la puissance du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Miscoué Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En version A. Version A. En teny frantsay izy dia zao. Jesosy feno fanahy rehefa avy natao baptise. Zareo ohatra hoe tavoahangy. Misy tavoahangy no eto. Fa vita ny tavoahangy dia nanarahana rano. Dia rehefa feno rano iny dia ahoana zany? Feno. Fa raha ataonao mbola mandeha foana ny rano dia manino iny tavoahangy iny? Dia raha pinina indray pisony rano. Hitanao mahasamihafa zay hoe feno rano sy raha pisony rano? Azonao hoe? Azonao hoe? Azonao hoe zany teny zany. Jesosy rehefa natao batisa feno ny fanahy nalaina tany anefitra, nalaina fanahy tany anefitra. Rehefa avy nalaina fanahy Jesosy niverina avy any. Nanino? Rakofa ny fanahy. Mainka rakofa ny fanahy. Misy degré zany. Halleluja. Misy degré. Vao izy tombo kase zanak'Andriamanitra. Fa rehefa andray ministera feno ny fanahy sy rakofa ny fanahy. Zay tenin'Andriamanitra. Ireo mpianatra io rehefa nandrana Jesosy 12 lahy, 70 lahy nirano ndana fa hiasa nareo amin'ny anarako anitsaka anitsaka maiko anitsaka menarana. Fa aveo rehefa tonga ny Pentecote niakana ho any anaty Jesosy ny fanamasina zay vao latsaka taminy. Zay izy vao tena feno zay vao tena ekipe. Ianao raha andray niasa n'Andriamanitra, ianao raha andeha hitory, ianao raha andeha hiasa na andeha hizara. Fa hiazonao ato nareo fanakofa. Fa feno ny fanahy ianao. Zay ianao vao mandeha. Amen. Halleluja. Halleluja. Dia naneho ny heriny amin'izay Jesosy. Naneho ny voninahiny amin'izay Jesosy. Jereo fa alohany nidirana Jesosy tao amin'ny asa zany dia ino ny voalohany natao batisa, vita batisa, nalaina fanahy, rehefa feno ny fanahy, avy nalaina fanahy, nrakofa ny fanahy. Azonao zany. Azo tsara. Halleluja. Halleluja. Dia mandeha aty amintsika amin'izay, zay nataon Jesosy. Zay nataon Jesosy. Tsisy marary peo ka tsy tsisy misy devoly peo ka tsy afaka. Rehefa équipé Jesosy. Rehefa équipé Jesosy. Rehefa équipé Jesosy. Ianao koa mila équipé. Mila équipé. Mila équipé. Feno ny fanahy. Aza mandeha be fotsy. Aza mandeha mifatahitaira. Aza mandeha mitsamboamboatsy. Halleluja. Atao tena razonao antoka hoe feno ny fanahy. Nentinanao feno ny fanahy. Aza miandro amin'ny fahotana rehefa rehefa zay. Mifonano, mibebara, mety izy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy rehefa aveo anarany koa feno ny fanahy. Mandeha amin'ny hery sy ny fahotana. Mandeha amin'ny afo ny fanahy. Mila Jesosy ianao. Mila Jesosy asa ianao. Mila Jesosy tsy anandro zany. Fa tsara Jesosy. Mila ny fanahy ianao. Mila ny fanahy ianao. Dia vohitsy misanisany. Idivanao hoe tsy olona mifomandray. Hitanao tsara zany any amin'ny Efesiana toko 1. Ary mbola resantsika moa ilay zavatra rehetrarehetra andresana teo amin'ny fotoana mamety azy. Fa ny devoliny misy plasiny. Misy plasiny. Misy devoly kelikely caporal. Misy devoly kelikely commandant. Misy colonel, général araka ny lazaina teo. Misy hiérarchie andreo. Misy hiérarchie andreo rozarena antsika zany. Fa rehefa mamaky ianao amin'ny Efesiana iny dia tsika tsy mitolona amin'ny mofamandra fa amin'ny fanaratsy any amin'ny rivotra. Dia misy toy any anankitelo sa efatra. Ireo hoe kategoria ana devoly reo. Zay le tsika kely fotsy zay parenthèse kely fa tsy zay tena zay retsika. Efesiana toko 1. Efesiana toko 1 na
andiny faharoa ambin'ny folo. Efesiana toko fahaenina andiny faharoa ambin'ny folo. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, tsy nofo aman-draha ny adverseranao, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana, tsy amin'ny fanjaka zao famezinana zao, dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny ranitra, eny amin'ny rivotra. Ireo le karazan'ireo. Raha mamaky teny gasy teoran'ny fangaro avy eo kosa hoe tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha tsika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana, tsy amin'ny fanjaka zao famezinana zao, dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Va io kely le azafady tanjona amin'ny teny frantsay 4:6-12. Ephésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, c'est en anglais. Contre les autorités. Les autorités. C'est farouche. Et contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres, fatigues. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Esprits méchants dans les lieux célestes. Anakifas. Besaka fana. Anakifatra degré. Anakifatra ny échelon. Anakifatra ny skajiny bevoly. Skajina fana. Idivana eto zao tontolo zao. Esprit méchant, domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres. Efatra. Fanapahana, fanjakana. Fanaratsy eny amin'ny rivotra. Prince de ce monde des ténèbres. Andrina izao any maizina zao. Misy an'izay io. Mila fantatrao tsara zay. Io sonao io fantaranao fanao anatin'io izy. Fa tsy tontonona fotsiny. Tsy tontonona fotsiny. Fa mila discernement. Mila fifantarana. Halleluja. Misy fotoana mbola izarana zany. Manjay mila zany. Toizako mila fanamaso tenao. Raha te andresy. Mila fanamaso tenao raha te hitany voninahitra Andriamanitra. Mila fanamaso tenao ameno anao. Fa zany ny adversaire. Tsy kely zany. Zany ny adversaire. Tsika dia fo lefa resy. Dia fo lefa nazao tsika manoatra ny mpanresy. Eo amin'ny fahotana ataonao ihany. Manoatra ny mpanresy ahoana eo. Tsy hainao reo hoe zavatra anakefatra io reo fanjakana maizina edivanao. Ka raha tsy feno ny fanahy ianao, raha kofa ny fanahy ianao, dia resy politika. Fa reo zavatra efatra io reo. Halleluja. Farany verenantsika jaona toko 11. Resaka momba amin'ny fanamasiny tia 14, 15, 16. Zany rehetra zany. Andiny faharoa ambin'ny folo. Eo tsika zany. Jaona toko 11, andiny faharoa ambin'ny folo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Rehefa Jesosy no miteny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay. Rehefa zay ny expression ilazainy Jesosy azy. Sa fa tena fanambarana lezileziny izy rehefa Jesosy no miteny zay. Rehefa Jesosy no miteny zay misy vesany be ary misy heviny be ty zavatra teneniny ity. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Teneninao koa izy androany. Ianao zay zanany, ianao zay zanany, lazainy aminao marina dia marina tokoa. Raha mino azy ianao, izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Ary ianao asa lehibe no zany azy izy. Satria izao mankany amin'ny ray. Azo nareo zay. Io le teny zaraiko teo moa zany, le teneko teo, zaraiko raha fotsiny izy. Maninona tsy mandresy? Maninona tsy mivoaka ny herin'Andriamanitra? Maninona tsy mivoaka ny bevoly? Asina chaîne, tsolomina fanafody papaty. Aiza atao anatin'ny baiboly Petera laka serin dia nasiana tsolomina aloha fa tsy mivoaka.
aiza hoe zao anaty baiboly ry Jakoba sy Jona teny hoe aleovoserina no fatorana ty fa tsisy avitra. Maninona tamin'ny andro Jesosy tsisy an'izany? Maninona ny amin'izao fotoana misy an'izany? Hoentina ry ananary asiana selina fatorana efa olona miakanjo fotsy efa anankidimy eo mbola tsy mivoaka ihany. Maninona tsy mivoaka? Nefa Jesosy miteny hoe zao famatana zao ny anarako jerino amoaka dia moni amin'ny anarako izy. Maninona tsy mivoaka? Satria mangaroaro tsy feno fanahy, tsy manana ny fanahy, tsy mino. Metôda fombafomba natao boky ny vakina akanjo nanaova fomba ny amindra fo ao anatin'ny tsy fahalalana fomba amindra fo fa ny fahazavana tsy maintsy amboara fa ianao rehefa mandeha eny an-dalana eny ianao rehefa ianao nampiasain'ny tompo amin'ny hery sy ny fanahy miarany ratsy. Manaiky an'izany ve nareo? Manaiky an'izany ve nareo hoe marary le fiangonana amin'izao fotoana tsy hitanao voninahitran'Andriamanitra? Resaka vola tsy nandraisanao ao, resaka harena sy fananana sy voninahitrin'olona tsy nandraisanao ao, resaka fanasitranany fanahy tsy resana. Halleluia! Zaho manokana ny filoko an' Jesosy, zavatra lazain'i Jesosy dia raisiko ara-batite ary iloko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Iloko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy olona anankiray izay misy devoly izy. Rehefa misy devoly izy namanay moa zany, namanay teny tanàna teny taloha dia niantso anay ny datany hoe dao izy fa amaky teny any anina fa misy devoly izy fa eny tafotrano izy mitady isoriny fotsiny avy aty ambony dia tady isoriny grille de protection fa dao izy mba hijery azy eny, mba hijery azy eny. Fa zao izy fa zao izy ampapolino le namana vaventy be izay dia tsy nonona ozy izy fa tsy tavavoaka fa tsy zaka misy tsy voaroaka devoly. Dia fa nentina tao amin'ny fanasiana rojo tsy molava, nentina tao amin'ny hopitaly nasiana fampatoriana amin'izay dia fa niantso amin'izao zay fa tsy mbola nety dao izy dao mba hoany. Voalohany zany andeha hamoaka devoly tamin'izay dia isy le rahalany teo amory dao mandeha ary ahy dao tsika dia nandeha tany dia izy mbola mafo lasa mafo izy dia tena nandeha tamin'ny finoana, nandeha tamin'ny fahatsorana, nandeha tamin'ny fahadiovana, nandeha tamin'ny fitiavana an'i Jesosy dia hiditra tao amin'ny hopitaly dia nizary tenena moa ray aman-dreny io katôlika io tsy izy io resaka katôlika tsy tsika sy ny sisa misy olona mamanto foana koa dia mitondra karazana boky sy fivavahana rehetra ity dia rehefa tonga teo amin'izay zay ndroany tamin'ny anaran'i Jesosy, ndroany tamin'ny anaran'i Jesosy izy mody matory zay tonga misy devoly na mody matory. Betabe zany io karazana devoly io e, voalaza teo hoe tsoka sy gary nafoka rongony mijangajanga. Misy koa devoly mody matory fotsiny rehefa tonga ianao ka hiandroaka azy mody miesona sy matory be izy fa raha manana ny fahefaranao tena amin'ny anaran'i Jesosy izy. Halleluia! Fa tsy misy matory ty fa io tsy be tsisy an'izany e. Manara fahefana zany raha Bertrand to mbola nafiry ianao ianao efa nentin'ny tompotany mivoany maromaro io mbola nafiry ianao izy apitsoka ny devoly ao rehefa rehetra. Halleluia! Dia roasina le devoly dia lasa zay nandeha izy zany mbola teo ihany tsy haiko afaka andro vitsivitsy fa nena tamin'ny datateny andalana zay aza miteniteny sy fahoan-trano dia zay inona moa zany hoe aza miteniteny zany fa rehefa avy eo zany afaka le devoly tamin'ilay zany lasa noditany an-trano izy dia any izy zany efa tsisy devoly any izy zany efa tsisy devoly so rehefa afaka le devoly fa izy mbola tsy manaiky an' Jesosy Tomasy. Misy olona amin'ny rehefa roany dia Jesosy devoly amin'ny baiboly ao tsy hoe namono tena ho an'i Jesosy izy hoe izy mbola nandeha tamin'ny nataony foana ihany fa ilambelaka dia manaiky an'i Jesosy. Faharoa misy anankiray izay ndray ekipa misy ray zay nandeha olo ohatr'izay ihany ankizy vavy kely zay dia hoe misy devoly izy io efa tsolomona patoriana fotsiny any amin'ny hopitaly, patoriana fotsiny izy any amin'ny hopitaly dia niantso indray le zokiny niantso tao amin'ny ekipa tao dao fa marary izy dia misy devoly dia napatoriana
dia lasa indray zay nandeha tany. Rehefa mandeha tany ianao tena mila mivavaka, mila miambina, mila tsisy loko, mila ao anatin'ny fahamarinana, mila ao anatin'ny fahadiovana. Nandeha tany dia tonga teo izy, eo izy a. Dia resahana izy aloha dia miresaka tsara hoe resabesaka. Aveo izy mivadika ho azy. Tonga dia ataon'le lavitra dia vavy izy. Feo tsy maresy ahy ela, tsy maresy azao, tsy haiko izany ho ana aloha izy any anaranao. Sy sisa sy ny sisa. Ndroasiny izy. Tabataba kely zay tao amin'ny hôpitaly, izy leo tao amin'ny hôpitaly. Tabataba hozy izy. Efa tsy tabataba zay. Nanao hira fiderana aloha zay. Nanao hira fiderana zay, nanao hira fankalazana zay. Vita rehefa fankalazana, ndroasiny izy tamin'ny anaran'i Jesosy. Nanomboka niakatra ny kibo, amboatra kely izy. Nanomboka nantalina izy aloha izy avy ny anaranareo dia miteny izy tsy haiko anankifito teo ka anarana fafy zay tao. Dia ndroasiny, ndroasiny. Raha rehefa ny anaran'i Jesosy ny tononinao, ianao tsy mandeha amin'ny herinao, ianao tsy mandeha amin'ny fahefanao, ianao tsy mandeha amin'ny ianao zany, fa Jesosy ny teneninao, Jesosy ny indraindrainao, Jesosy ny lazainao. Hoe tamin'ny ianao fa politika ho ahy ianao, efa nitsahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, efa resy ianao. Nanomboka teo izy tsy mifoka-tsoa. Tsisy nitazo, tsy mila nitazomina, tsy mila hoe nipasoboasina sisy. Fa nitenena fotsiny hoe ianao efa nitsahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Foana ianao zay hoe nitsahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zay. Tsisy mila nitazona zany. Nikofoka fotsiny izy. Nandresaka, miala zay dia voly ray. Nievina, miala dia voly ray. Nikohaka, miala dia voly ray. Ny zavatra tsambomboatra natao teo, miala daholo dia voly. Vitsy zay dia ohatsy hoe miaveo rano kely aho izy. Lasa izy mody. Lasa izy mody. Afaka ilay dia voly. Tina lazana antsika zany hoe ny herin'i Jesosy. Tsy nisy nanao akanjo fotsy tamin'izany. Tsy nisy nitondra baiboly tamin'izany. Tsy nisy nitondra lakroa tamin'izany. Tsy nisy nitondra sapile tamin'izany. Fa ny heri tsy fahefana nomeny Jesosy, le fanamasina tao anaty niasa dia afaka ilay dia voly. Halleluia. Tina tena te-aneo ny heriny amintsika ny tompo. Te-aneo ny heriny amintsika ny tompo. Fa ianao aza mifangaro avo na te hitany voninahitra Andriamanitra. Aza mifangaro avo. Le vitanao fa resabola ny am-piangonana. Resaka voninahitra, resaka fitadiavaka reny, tsy misy hijanonanao fa mivoatao. Raha resaka olona ankalazaina, mivoatao. Halleluia. Mahery Jesosy io. Ary ny amin'ny finoko dia zao, rehefa manana an Jesosy aby, eo iny dia voly eo dia mivoaka. Amen. Eo iny dia mivoaka, tsisy miverina zany, ary tsisy hoe alao fa manao cure ianao e, amin'ny herinandro ianao verina ty amiko, rasoko indray manaraka ao. Non. Tsia. Ny devoly legioma tao amin'ny lehilahy anankiray tao Gadarena. Io na mpijaly be azy io, nakany amin'ny fasana, namonomono ny vatany, nakany amin'ny afo rehefa taitra amin'ny toman'ilay devoly, rehefa tonga teo amin'ny Jesosy indray mandeha monjy io. Tsy niteny Jesosy aloha esoritsy kelikely le legiona ao aminao e. Teny an'izay hoe Jesosy. Tsy niteny an'izay Jesosy, izy nareo ny ao ozy Jesosy, legioma zay ozy izy. Legioma zany be be zany, 20 000 na 12 000, ena atao hoe legioma. Mahery io Jesosy io, halleluia! Iza manaiky fa mahery io Jesosy io, amen! Legioma zay ny ato izy. Tsy mahalala an Jesosy ianao, tsy mahalala an Jesosy sy ny heriny. Legioma zay ny ato. Asa mampijaly anay, alefasay any amin'ny retsy kisoa retsy, andia amin'ny maro retsy. Jesosy tompony hery sy ny fahefa. Teneny Jesosy indray mandeha, lasinareo azy. Indray mandeha, teneny indray raikinao indray mandeha. Halleluia! Teneny raikinao indray mandeha tsy miverina. Halleluia! Jesosy manao an'izany. Mahery Jesosy io, vaky ny baiboly, fataro ny fahamarinana. Ary efa ao anatinao Jesosy, miasa ataon'i Jesosy, miasa nataon'i Jesosy no ataonao. Halleluia! Halleluia! Raikitra, defi. Ana ozy Jesosy. Indray mandeha Jesosy no miteny. Indray mandeha Jesosy no miteny. Fa lazaiko anao, reo kisoa reo mandeha amin'ny maro reo, midirana ilay devoly. Arian'ny ranomasina ry. Arian'ny ranomasina ry. Nodiny sain'ilay nisy devoly. Nodiny sain'ilay nisy devoly. Tsy te hiala amin'ny Jesosy tsony izy. Za anaraka anao foana izy. Za anaraka anao foana fa nanda za anaraka anao.
Jesosy aza manaraka anahy ianao antany ianao dia toroiny any an-tranonao. Halleloia, toroiny any an-tranonao na andeha izy eraky Décapolis. Zany hoe Décapolis zany tanàna ngeza be zany Décapole, zany hoe misy tanàna be da be ao nandehanana iny ex-démoniaque iny ancien démoniaque nandehanana nanambarany an Jesosy. Zany voninahitra Jesosy zany voninahitra Jesosy zany. Indray mandeha motsy Jesosy no miteny mivoaha lasa ianao mandeha. Raha ianao manana ny hery sy ny fahefana ao anatinao miteny indray mandeha motsy ianao lasa iny mandeha. Indrona inteny fahavakely. Halleluia, mino an'izany ianao e, mino an'izany ianao e. Raha tsika rehetra zao mino an'izany ary mampiasa ny hery sy ny fahefana. Ty Madagasikara ty azakany devoly. Misy devoly tena mangeza mitsy ty Madagasikara ty. Atsy amin'ny andrefana, atsy Antsinana. Misy laza fa nahita chaîne na be misy mamatotra Madagasikara. Mamatotra ty Madagasikara ty. Ho fatotra. Tsy normal zao fiaina zao. Tsy normal zao. Fa mitondra franc-maçon, mitondra Illuminati, pasteur misy franc-maçon. Dia tsy fantareo misy pasteur franc-maçon, Illuminati, satanique, pasteur satanique. Fa tsy hoe pasteur koa dia pasteur. Opera moa fa tsy anaty koty zany. Marany e. Tena mariny zany. Halleluia. Iny raha mandeha montsy sinana le démoniaque. Fa ny amin'izao tsika mahita méthode hoe alao izy aty dia ifadianina aloha zay dia andeha efatrano na andeha teroandro dia alao veriverina le fanohana azy. Tsisy an'izany ao amin'i Jesosy. Teny aminareo tsisy an'izany ao amin'i Jesosy. Rehefa roasinao indray mandeha montsy io roasinao ny hery sy ny fahefana miala anjara le ray aroasana dia voky sisa aloha hiambina varavarana tsy hidirana tsy ny. Fa natonga le hoe tonga le fanafito a satria tsy feno an'i Jesosy tao, satria tsy feno fanamasina tao. Azonareo ve? Mazava ve zay? Satria tsy feno fanamasina tao, satria tsy feno an'i Jesosy tao dia tonga izy mitondra fanafito. Halleluia. Tompo any tena nazaratsika, tompo any teny tarika tsika zay mangetaheta ho fokisana, zay mangetaheta no fokisana. Fa za mahita olona tena feno fana, za mahita rahalahy maro mandeha mandroaka devoly amin'ny anarana Jesosy. Pitsihan'i Jesosy ao an-tsainao fotsiny, pitsihan'ny fanahy misy fanahy fizakazaka, fanahy fitiavana. Tena amin'ny anaran'i Jesosy ianao miala ny fanaratsy. Anjara izay androasana fanahy sisa ny miambina ny varavarana tsy hidirana. Halleluia, halleluia, halleluia. Miverena ao amin'ny fahamarinana, miverena ao amin'ny fahamasina, miverena ao amin'ny teny marina ny Baiboly. Lazao ny fahamarinana, arieny ny fahamarinana, fa manafaka io. Halleluia. Manafaka io. Manafaka io. Indray mandeha montsy mivoaka ny devoly amanarivo. Halleluia. Mila miditra ao amin'i Jesosy. Tsara Jesosy. Mila miditra ao amin'ny école Jesosy. Zay Jesosy vao mampiasa. Mila miditra ao amin'ny école ny fanamasy tena. École ny fanamasy. Zay Jesosy vao mampiseho. Farao zany ke tany amin'ny université any. Mosesy ke tany amin'ny université any Farao. Tany faculté any Farao mosesy. Fa tsy nilain'ny tompo zany. Amoahana ny zanak'Israely tao Egypta, tsy nilain'ny tompo zany. Ravana daholo zay zavatra nianaranao tany amin'ny université any Farao tany. Ravana daholo zay zavatra nianaranao tany amin'ny faculté any Farao tany. Zao, dao hoe efapolo taona ianao any efitra. Efapolo taona nampitehana zay fotoa fisaina amin'ny Petera, nampitehana zay toe-po amin'ny Petera, nampitana zay zavatra novana tao Egypta tao efapolo taona. Zay vao vita ny efapolo taona, zay izy vao afaka hitonga ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egypta. Teny aminao hoe Jesosy, teny aminao hoe Jesosy. Ao amin'ny Jesosy ny mianatra, ao amin'ny Jesosy ny mianatra, ao amin'ny Jesosy ny mianatra. Halleluia. Avy eo koa ry Daniel lasa babo tany Babylone. Daniel Sadraka Mesaka Abednego, reo jiosy nanana fitiavana an'Andriamanitra. Reo tsy niara-mihinana sakafon'ny mpanjaka. Zay lasa babo avy any Israely nakany Babylone, zay jiosy rehetra tany
dia niaran-ray latabatra tamin'ny mpanjaka ny sakafo mpanjaka no antony zany hoe mihinana hena naterina tamin'ny samy fa i Daniel tena hoe zay tsy hinana an'io zay tsy hinana an'io natao ohatry hoe raha tsy hinana an'io lehibe zay nanareo zao eoreraka dia ozy Daniel hoe zay tsy hinana an'io fa zay matokontono ny legioma ihany no aminay legioma tsy navaitra naturel amany amin'ny tompo ary tsy niaroary tamin'ny sakafo maloto izy fa rehefa avy eo nanatsainy zany io mahery ny jiosy rehetrarehetra nanatsainy zany nanana fahalalana zany ary nafantatra amin'ny nofy zavatra ho avy mbola aorianany 2015 tiara efa nytenen'ny Daniel satria na hoe tsy niaroary tamin'ny sakafo mpanjaka izy tsy niaroary tamin'ny resaka sapy izy tsy niaroary tamin'ny sakafo maloto izy ianao koa raha te andresy ary te aleo voninahitra ary te iasan'i Jesosy aza miaroaro amin'ny sakafo maloto zay omenanao amin'ny resaka fitoriana any ambadika aza miaroaro amin'ny sakafo maloto zay ena terina amin'ny sapy aza miaroaro ahitanao voninahitran'Andriamanitra tananeo ny hery ny tao amin'ny Daniel sadraka sy misaka vetin'eo tombona vavavita ny afo tsy nandrehatra izy satria mahery ny karana haleluia ny anaro amin'ny Jesosy fotsiny Jesosy fotsiny repetera dia lazay Jesosy tsy ho famandrano no tenenao amin'izany tamin'ny fanahy Andriamanitra ny ekôlina repetera koa dia ekôlina tsy taiza fatao amin'ny Jesosy repetera nanananery samy mazava amintsika ve zay mazava amintsika ve zay famarina zay iverery ny baiboly miainga amin'ny baiboly rehefa mizara teny miainga amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mizara afatra miainga amin'izay zavatra voasoratao rehefa miteny halleloia raha isoaraka izay voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra andao tsy iverinao rehefa misy olona miresaka aminao dia teneno hoe aiza ho aiza amin'ny baiboly zany zavatra resanao aiza ho aiza amin'ny baiboly ny zavatra manamarina an'izany scripturaire ve zany zavatra tenina zany zany hoe araky ny tenin'Andriamanitra ve ny zavatra resanao io ara baiboly ve no resanao io fa meo amanaty baiboly hoe momba zay amintsika ve zany dia mahatonga anao say teny zay dia ianao mila misakafo ny tenin'Andriamanitra amen tsara Jesosy tsara Jesosy mino ianao mino Jesosy mino Jesosy ianao mbola mafiely ianao Zanak'Andriamanitra tsy anatin'ny mpanao politika iala atao raha manao politika ianao raha mbola miandanindany amin'ny resaka politika ianao iala atao raha teo ho anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra ianao ny zanak'Andriamanitra teo ny tany tsy tafajanela amina politika zany raha hoe mbola nyzany laingany ao malotony ao fa tsy natsino Jesosy ianao politika ianao tsy natsino Jesosy ianao amin'ny politika ianao tsy haiko mahatonga anao laza zany tsy haiko mahatonga anao miteny zany fa miteny aminao koa fanjakatsika ny an-davitra fanjakatsika tsy fanjakatsika tsy an'izao tontolo zao fanjakatsika ny an-davitra sezatsika tsy eto sezatsika ny an-davitra alleluia maloto ny politika sy ny fanaovana politika kanefa raha mitrano fivavahanao mpanao politika sy olona manao politika inona ny rahanao ao inona ny raha mazava sy ny maiza raha ny filoam-piangonanao mpanao politika ary mpiaraka amin'ny mpanao politika inona ny rahanao efa any amin'ny roma mihitsy maro tsisy raha ivoatao ivoatanteraka tapao zay tady mbola mafinaritra tsisy zany politika zany halleluia moka tsy manao fitiavam-bola sy aman-karena sy fitiavan-dala zavatra ny tany izy fotoana rehefa tonga teo amin'ny Jesosy ny olona teo tao Jesosy mba tsara ho kely fa miadilovo zay ao dao mba hainao kely nanadamina fizarantanyna izy fa napetraka Jesosy marina mihitsy hoe zanga napetraka izarantany aminareo zanga napetraka izarantany aminareo sy andila ny resaka ady atsaronareo amin'ny resaka tany
dia tsy zany mission an Jesosy. Tsy resaka savorovory, tsy resaka fitoriana amin'ny tribonaly ariana tany avelao any taninao any an-danisy. Aza mifampitarika any amin'ny tribonaly any avelao fotsiny. Halleluja! Tsy haiko mahatonga zany resaka rehetrarehetra zany fa fanahy mampiteny. Aza lany andro mitory olona any amin'ny tribonaly. Aza lany andro mampiakatra resaka rahalahy any amin'ny tribonaly. Fanahinao sy mianao miaraka amin'ny Jesosy dia reny. Raha anao nakavalonao omeo aminy izy. Raha mangetehana izy omeo rano sotroina. Raha mamelaka anao an'ity izy omeo azy ity. Raha miteny aminao izy tao ity ny akanjonao iny mbola omeo azy koa blouson. Raha miteny aminao izy ndao tsika manao fa mailay mailra mailroa miaraka aminy. Reseo amin'ny soratsy fa zavanaiko resin'ny ratsy ianao. Halleluja! Toka tsy tononona aminao zany. Toka tsy tononona aminao zany avelao fotsiny any. Mpiady ho anao ianao anginy. Teny aminao Jesosy. Tsy tenenan Jesosy an'izany. Tsy tenenan Jesosy an'izany. Ok. Fa zany alamino daholo zany dia avelao fotsiny zany. Aza fampitaritatika. Tao Korintiana dia misy ohatr'izay mihitsy hoe olona samy vava koa fampitory eny amin'ny tribonaly. Io Korintiana voalohany, io epistily Korintiana voalohany, olona naray mifanara, olona nanaiky Jesosy fa misy ny fampitory eny amin'ny tribonaly. Dia ny olo zao tokoa zao sy Paul masaina hoe tsara miady anareo. Halleluja! Avy ianao avitsoro ny fitoriana raha mitory ianao. Ny fanahy masina. Mazava be ngabo zay. Mety saika eo anaty ianao rehefa voy resaka momba an'izay. Ka zay lazay tompoko. Avitsoro fotsiny. Avitsoro. Halleluja. Any an-danitra ny tany, any an-danitra ny filenanao. Dao izara fitiavana. Fa fitiavana tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Tsy hoe fitiavana, dia fitiavana nakava iaraka amin'ny fahotanao. Ny fitiavana tsy miara mifaly amin'ny fahamarinana, na amin'ny tsy fahamarinana. Important be ke Korintiana voalohany tonga telo ambin'ny folo iny. Mantompo préciser tao hoe ny fitiavana tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Misy antony be zany. Misy fetrany zany hoe eto ilay fitiavana. Rehefa tsy fahamarinana io tianao fa za tsy ho ato. Tsy miara mifaly aminao amin'io resaka maloto io amin'ny resaka daladala io amin'ny resaka tsy mety. Tianao ary ny fitiavako anao lirany tsy ambianako amin'io. Halleluja! Ampy zay. Ampy zay. Ampy zay.